Jesosy reraka fa toa miamafy andro amanany lalay ady izay atrehako. Toa menjera fa solavaka amin'izay rehetra alehako. Toa manjary hoe sy teny sy latsalatsa ny mbareko, ny amin'ireo mba kely vitako sy ny tsara izay omeko. Nefa tsy kivy afahekeko satria efa izay ilay fanekeko. Jesosy tena reraka ane fa lasa feno mpakahala sy mpanenjika aza aho. Ireo namako hatr'izay manatikisako nandao. Toa mahatsapa miady rery mazana mitomany dia misento lalina ny anatiko any sady manontany hoe rovinty aty vao izy fefarany. Nefa tsy kivy afahekeko tompo satria efa izay ilay fanekeko. Misy antony androany mahatonga mbola sainao mijoro ka tafianao heritsaina sy finoanao vatsy. Misy antony androany mahatonga mbola samy manorotoro fandrika sy fitaka avelatry ilay ratsy. Misy antony androany mahatonga mbola tsy mangina na dia ferana tsy teny hatsarana nananao. Misy antony androany mahatonga efa mpahoriana nefa mbola ino fa manaiky ny anaradianao. Jesosy reraka fa tsy manavelanao kivy. Ampatsahivinao fa zaho olona voafidy hiady ny ady tsara ka handresy toanao. Dia ho isan'ireo vovonjy handova fiainana vaovao.